Resaka moyenne mobile tsika androany. Dia ny moyenne mobile moa zany anisan'ny indicateur classique ampiasain'ny olona amin'ny analyse technique, izany hoe raha vao manao trading. Dia misy an'ity stratégie golden cross ity indray zany no hojerentsika androany. Ny atao hoe stratégie golden cross dia ny fampiasana ny moyenne mobile 50 sy 200 jours, izay raha ohatra manao croisement dia afaka hakana signal de trading. Dia misy anankiroa izy io amin'ny golden cross raha ohatra ka hoe miakatra ilay cours, dia diff cross raha ohatra ka midina ilay cours. Izay indray ny thème-ntsika androany. Dia raha mahaliana anao ny resaka crypto-monnaie sy trading dia manasa anao hanao j'aime sy hanao abonnement amin'ny page crypto trading mada. Misy koa ny chaîne YouTube ahitanao ireo vidéo efa maromaro zaraina eto amin'ny page. Dia misy koa ny canal Telegram izay ahafahantsika miresaka mivantana. Stratégie amin'izay dia mijery aloha ny moyenne mobile 50 jours, dia avy eo mijery ny moyenne mobile 200 jours. Dia andeha hijery ny cours ny Bitcoin, BTC, USD, anaovantsika an'ilay pratika. Ataontsika Binance ity Dia raha vao une fois tafiditra amin'ilay Binance tsika dia apetraka antsika zany ilay moyenne mobile. Dia raha vao anao an'izay mandeha amin'ilay listan'ilay indicateur ato dia atao recherche moyenne mobile. Dia misy karazany roa izy io fa ny ampiasaintsika dia ny moyenne mobile exponentielle. Dia cliquena aty moyenne mobile exponentielle aty. Dia raha vao vita izay dia mandeha tamin'ny ilay indicateur dia paramètre, dia solointsika 50 zany ny paramètre an'ilay moyenne mobile. Dia style ato mandeha ny style, dia mangamanga ny couleur'izy amin'izao dia ampiakarintsika ny taille an'ilay courbe. Dia iny zany ilay moyenne mobile. Moyenne mobile 50 zao iny napetrahantsika iny. Izany hoe iny ty courbe maitso mangamanga ty zany ty zany ilay courbe an'ilay moyenne mobile. Indicateur izy io izany hoe calculeny anatin'ny 50 période ilay moyenne an'ilay bougie zany. Dia raha vao vita izay dia manoatra an'iny indray fa 200 jours indray dia mandeha amin'ny indicateur dia tapena hoe moyenne mobile exponentielle. Vita izay dia mandeha amin'ny paramètre an'ilay moyenne mobile dia solointsika 200. Dia mandeha amin'ny style ato ataontsika mavomavo ny couleur'ilay moyenne mobile dia apakarintsika ny taille-ny. Ok. Dia iny mavomavo iny dia zany ilay moyenne mobile 200.
dia vadikatsika mavomavo ny couleuran'ilay izy zao. Izany hoe dia courbe mavomavo ty zany ilay moyenne mobile, ty courbe mavomavo ty. Dia raha vao mipetraka izay moyenne mobile izay dia ahoana amin'izay zany ny stratégie amin'ny fampiasana anazy ity. Mijery ianao croisement an'ilay moyenne mobile, cinquante sy 200 jours, dia raha vao iny foana iny microiser dia iny zany ny atao hoe signal de trading, iny ilay croisement iny. Ohatra zao raha jerintsika mikory ny bitcoin zao dia mijery amin'izay ianao izay misy croisement. Dia ohatra zao tato zao nisy croisement tato dia iny zany no atao hoe signal d'achat. Izany hoe manao achat zany ianao tato. Dia zany ilay golden cross. Dia ilay izy tsy voatery hoe mety daholo ilay unité de temps ampiasaina, na une minute io na une minute io na une heure na une semaine, mety daholo. Zao vadikatsika 4 heures ty dia vaingana kely zao taty amin'ny 26 juillet ty zao nisy croisement an'ilay moyenne mobile, des 100 jours mifanena amin'ny 50 jours. Dia iny zany mi-générer signal d'achat. Le moyenne, le 200 jours zao ambony dia lasa aty ambany, dia le 50 jours avy aty ambany lasa aty ambony. Dia iny zany ny signal d'achat. Donc zany raha ity zany jerentsika dia tato zany tsika no nanao achat. Dia raha nanao achat tsika tato izany hoe nanombotra position de trading teto tamin'ity momen'ilay croisement, izany hoe tato zany tsika nanombotra an'ilay position de trading. Dia jereo fa iny niakatra foana zany ny cours isika amintsika miteny izao. Izay ilay hoe golden cross. Dia misy indray ny atao hoe diff cross. Raha ohatra indray mifanena indray ilay des 100 jours sy ilay 50 jours, fa aty ambany indray zany ilay 50 jours. Ohatra zao tato nisy 13 mai 2021 zao tato zao nisy tato. Dia jereo fa nidina ilay cours. Dia iny no atao hoe diff cross. Vadikatsika 1 heure de temps zao ilay unité de temps dia ohatr'izao indray izy. Izany hoe tato indray zany ianao nisy croisement, dia tato indray zany ianao niditra position tato tamin'ilay croisement an'io dia nahazo amin'ny 5% tany ny gain-nao. Ohatra koa zao tato ilay nisy croisement dia tato ianao niditra position de trading dia zao 8% ny gain-nao. Ohatr'izay zany stratégie dia golden cross sy diff cross. Ohatra hoe ataontsika hoe 4 heures ilay unité de temps-ntsika ny ohatra zao Ethereum. Ethereum zao tato zao nisy croisement. Tato zao nisy croisement an'ilay moyenne mobile, dia tato zany ianao niditra position. Hoe tato zany ny signal d'achat. Dia amintsika miteny izao 78% ny gain-nao raha niditra tao. Ohatr'izay zany ity zao golden cross zao iny. Fa tato zao nisy indray ny diff cross tato. Izany hoe tato indray ilay croisement dia nidina ilay cours. Iny zao dia mandeha any amin'ny moins 38%. Dia amin'ny 38% indray zany ny gain-nao tamin'iny.
Zay zany no ampiasaina anazy. Ohatra koa tsika hitady exemple hafa, ohatra hoe BNP zao a. Tato le croisement a. Tato le croisement an'le izy a, tetenao niditra position dia nanao achat anao tato a, dia niakatra le cours. Isaka antsika amin'ny teny izao. Zany hoe mandeha any amin'ny 50% any no dianao zany raha ohatra hoe BNP zany nanaovanao ilay trading. Ohatra hoe tamin'ny fijery signal taloha tsika ohatra hoe ty zao nisy croisement zao ty a, tany amin'ny décembre 2020 tany a. Dia jereo ny profit azonao jusqu'à taty mandeha amina 2000% raha ohatra BNB no nanaovanao trading. Ty zany stratégie tsotra fa izy zany tsy dia fiable hoe 100% fa rentable ihany raha ohatra ka hoe débutant anao amin'ny resaka trading dia te hanandrana stratégie tsotra mety azahoanao gain. Ohatra zao ADA, ohatra zao Cardano zao voahaingana kely nisy tato en 4 heures, nisy signal d'achat, nisy croisé le moyenne mobile. Dia tenao no manao achat. Jereo mandeha amin'ny 100% zao ny gain-nao ato. Inona koa Solana ty zao niakatra be tato ato a. Jereo fa raha ohatra hoe ty stratégie Golden Cross ty zao no ampiasaina, taty amin'ny fin juillet taty ianao niditra position. Dia gain mandeha amin'ny 250%. Ty zany tsotra ty stratégie ty. Raha ohatra ianao ty zao combinenao miaraka amin'ny RSI a. Ataontsika hoe 1 heure indray ilay unité de temps a. Tamin'ny noviana indray zao nisy Golden Cross a. Taty amin'ny 29 juillet mitovy amin'ilay 4 heures teo ihany. Inona koa ohatra hoe Link. Ty zao raha vao manao scalping zany ianao dia mampiasa an'ity unité 1 heure de temps ilay unité de 1 heure ilay unité de temps. Dia tamin'ny 1er septembre 4 heures du matin zany ianao niditra position. Zany hoe taty ianao niditra position dia 13% eo a. Ty zao misy diff cross tamin'ny 25 août à 5 heures du matin. Ato indray ianao manao short, fa jereo mandeha amin'ny 10% ny gain azonao. Tato koa zao nisy croisement Golden Cross eto ianao miditra position tamin'ilay moment an'ilay izy croisé dia mandeha amin'ny 7% any ny gain azonao. Ty zao misy lavalava be tato croisé tato zany ty zao Golden Cross ato ianao miditra position dia jereo fa mandeha amin'ny 70-90% ny gain-nao. Mety daholo izany izay ohatra hoe Dogecoin. Dogecoin zao no anaovantsika anazy, ataontsika hoe 4 heures ilay unité de temps zao. Ataontsika hoe 1 heure ihany amin'izay antsika mahita signal maromaro dia tato zao nisy tamin'ny omaly tamin'ny 7 Ity zao amin'izao mbola en perte. Zany hoe raha niditra position tato ianao mbola perte mandeha amin'ny 2% eo zany izy amin'izao.
Dia tato nisy croisement diff cross nanao vente ianao tato 11% ny gain-nao. Taiza koa nisy? Ty koa zao nisy tamin'ny 7 août 7 août 2020 Golden Cross tato ianao nanao achat dia jereo mandeha amin'ny 70% any ny gain-nao. Nataonao 15 minutes io mety foana. Ty zao 15 minutes atsika izay te manao scalping intraday 15 minutes ny unité de temps. Tato zao nisy Golden Cross vaingana kely tamin'ny le premier le firy atsika zao le 4 tamin'ny alarobia, tamin'ny mercredi le premier amin'ny 11h. Ato ianao manao achat dia mandeha amin'ny 10% ny gain-nao. Ohatr'izay. Tato koa zao nisy ato ianao nanao achat mandeha amin'ny 4%. Ty indray zao mba signal diff cross manao short ianao ato ianao mahita an'ilay croisement ato ianao manokotra position short dia rehefa tonga aty amin'ny 16% ty ny gain-nao. Dia raha ohatra zany ianao débutant tsy dia mbola tsy dia mahay stratégie compliqué be amin'ny resaka trading dia azonao ampiasaina dia moyenne mobile 50 jours 50 sy 200 combinena iny. Dia raha chaque fois iny misy croisement dia manokatra signal ianao. Afaka combinenao io amin'ny akambana amin'ny RSI hoe relative straight index. Afaka ampiarahanao amin'ny RSI io ohatra zao ty ambany ty zao ny RSI ho anao izay tsy mahalala ny atao hoe RSI dia efa misy vidéo ty nipublieko fampiasana ny hoe comment trader avec l'indicateur RSI io dia afaka jerenao ty vidéo ty raha ohatra hoe mbola tsy mahalala ny fampiasana ny RSI ianao. Misy koa ato amin'ny YouTube version full HD izy ato raha te handalina tsara ny atao hoe RSI satria afaka combinena miaraka amin'ilay Golden Cross sy diff cross an'ity indicateur RSI ty. RSI 14 période dia raha ohatra hoe ampiarahantsika amin'ny RSI ty ohatra zao aty zao Ethereum on daily jereo efa nisy divergence tato ato zao nisy divergence nisy divergence ato zao ato misy cassure ny ligne zone neutre de 50 dia jereo fa tatanao croisement zay izy tato dia ato zao ianao manao achat. Dia jereo fa tonomboka teto miakatra le distance an'le miakatra ty distance n'ity moyenne mobile anankiroa ty. Ohatr'izao. Zay indray zany ny vidéontsika androany dia raha mahaliana anao ny resaka crypto-monnaie sy ny trading dia aza adino manao j'aime sy manao partage an'iny vidéo iny dia raha misy fanontaniana dia aza misalasala mametraka zany any amin'ny commentaire. Dia misy koa
ny chaîne YouTube sy ny canal Telegram dia ahafahana manaraka ny actualité eto amin'ny page crypto trading. Mada, tompoko.